fotamatory nosoratany akora voasedry ovelomin'ny olo miajany irena vantsoa miaraka amin'ny Arriva Lemek Taina Lantenaina ary Rija Roland Ramanatsony nandray feo Anjary Livany nanatotosa manahirana ty azy ty ary tena efa fiarahavy daholo reto tsy mahay mipetraka koa reto ka tsy maintsy ahitany tsy fahita tsy maintsy atao sambo balala mainandro ty ka raha tsy azo androany tsy amelako rapitso ary tena tsy mahay miolona mihitsy ry zalahy nefa manana ihany ty ny manana aizany tsy ho tratra nefa lisany YouTube fa dia fiaravenira possible ty ny tena mahaliana mody alefa ny zalahy ivelany tsy manatsiny hoe hiraka ka ihany dia tsy tafaverina tsony mety amidiny angamba reo fianakaviany mampalahelo indrindra moa fa nivady aman-janany ka ambotsy tsy fidy ny vokatry ny etraketraky ny hafa na dia efa nitorano maro ary nanjavona n'ity vady madamo Rasoa ty izay tsy nahitambo fotsiny hatr'izay dia toa manosika mondra ny fanadihadiana izay efa natory dia andehanao hiraka ny alany tao an-trano ka tsy miverina tsony mampalahelo ny tsy maty manota nefa dia miriry amin'ny alahelony tsy manatsiny ihany fotsiny ary maninona moa raha atomboko na hotoizako indray ty fanadihadiana 20 taona lasa ty nefa ve mbola any ty madamo Rasoa ty andraso antaniko amin'ny brigadier diera ny adresy mety ahitana an'ity madamo Rasoa ty dia aiza tokoa moa zany izay sy mioty no mipetraka rahatr'izay sato ve ko raha tsinona kosy toa tsy mendrika n'ilay mpanjaka vavy ny foko iny kosa ato anefa ty trano ty koa aloha tena tsy foiko tato ny nahalehibe ahy sy nahitako an'izany malalako tena fiainana miady rery zany nenda velo mety nanahoana reny fiainako raha mbola teo izy eny enoko marimarina aloha fa mety ho tsaratsara kokoa noho izao satria raha teo izy dia tsy mba niady rery aho saingizay moa ny lalam-piainana mila iainana satria izay mihitsy ilay fiainana ty ilay vatavy kely nenda velo tena efa rafesina be ny izy zany dia nataony aiza ary ny lakile an'ity toa tsaroko tsy nanome an'izany mantsy izy mety adino angamba dia ho sokafako ve izy ty sa inona toko moa ny olana za angamo olo-kafa tsy maintsy pitrihany ity zany ko aiza moa ilay marito teo mety kay zay ary na daholo reto taratasy maromaro ary tena efa tota daholo ane izy zany ty zao a mety kopy kopy an'ny Andravelo dia reto taratasy sy reto kosa tao miresaka fananantany dia ty taratasy ty dia manamarina fa ny tany izay eo fierenana mirefy dia Andamatora Veloasoa
Ary ty taratasy fifanekena Andrasoe Zaho raha velo Arso teraka dia manaiky marina fahitaizany fetra raha velo Arso. Andray nendra velo lera matotokana nanaiky ny taiza sodrapetsaka neny tsy ho adinoko mandrakizay ianao. Tiandray sary ay le sary tany amin'le rangano tondra tamin'izany ty ary sao dia mba indrangah iny ko sary aloha ndraiko dia inona nefa ny zavanitranga nijanonao akamantatra tanteraky ny tantara iny hatramin'izao. Izy reto olona hafa niara-naka sary tamin'reto ary ny soratra tato ambadika kay ambanidy ny 10 Aogositra taona orinasa manana dia anarana Alphonse Rafatsomanana ny eo amin'ny akavia, Alexa Rapanarivo kosa ny eo amin'ny akavanana. Rafatsomanana hono Rafatso mety sendra mba anarana mitovy kosa angamba ka nefa neto misy tovizana amin'ny Rafatso ray ny muty ihany zany ty rangahy ty saingy hoe ty tanoranora kokoa. Eny kosa rehefa taloha koa moa ty mazava ho azy dia inona nefa ny fandraisany. Ny anarana koa tamboanjo rangahy, ny endrika koa mety mitovitovy. Ary maninona moa raha antaniko amin'ny mute ny anaran'ireny? Aleo rangahy izay anao tao sady tsy hitako koa nge izay olana amin'izany. Ny anaran'ny Rafosa kokoa ve moa tsy tokony fantatro raha teo Rehefa tena antitra ilay madamo Rasoa hiteny amin'ny endriny tanteraka va resy izy mampalahelo. Tao amin'ny orinasa manana tetsy Ambanidia no Monsieur Edmond ny asa. Ny mpampiasa tao no naniraka azy ho any amin'ny faritra raha araka ny fitantarany. Dia tamin'iny marain'iny nifankahitandry zareo farany. Orinasa manana andray zany fanadidina manaraka. Ary mety ho fantatro-papahany zany orinasa io iny Ambanidia koa mantsy ny orinasany. Orinasa fanambinana. Aleo tonga dia any amin'ny papa zany ny fantany. So mba manana vaovao mahakasika an'ity raharaha ty koa izy. Ingane. Zay ihany papa. Manelingelina ve? Le zalahy ty koa mandrosoa letsy dia mipetrapetra. Sotra papa. Hitako mbola tena anatin'ny asa tanteraka mihitsy ne papa zany. Sao dia mba mila fanampiana kosa ary. Aza me tsara vealahy letsy ny asany lahy reo tsy tany lazy anovana azoko aty no tetateta. I total vola ve? Ao anaovako azy ary. Zay koa anie mba nianatra nanao comptable ihany zavatra efa vita koa ny ty zavatra voaka sisa ka inona ho zato atondian'ny commissaire Ratovy zanako lahy sa kosa mba manendeha fotsiny. Ty papa ty kotsy nisy fanadihadiana kely nataoko izay ty ny an'lasora teo tsy nahafapo any efa le izy dia tonga dia aloako nankaty Ambanidia izao indray. Fanadihadiana mikasika n'inona le ty? Angany izy trano vakony sa zavatra very? Aloha rehefa tonga ny an-trano rarivo tsika miresaka tsara fa misy fanontaniana vitsivitsy tiako apetraka amin'ny papa ty. Tsy azoko raha ny an-trano vao resaka ko maninona no nandalo taty lasa nampiomana anahy fa fanontaniana inona nefa zany ka za tsy maintsy makany am-piasana rehefa eo dia tsy manana fotoana iresahana betsaka amin'ny papa. Sady papa koa hitako mbola anatin'ny asa tanteraka ka. Alefaso ary ny fanontaniana lafa miandry ahy.
Hono ary papa. So dia mba hitan'ny papa eto manodidina eto izany orinasa manana izany. Orinasa manana? Ie, ary to taitra be papa. Taizany nain'olona an'izany anarana orinasa izany? Raha riva ary azavaiko amin'ny papa tsara fa mba valio fotsiny aloha ny fantaniako azafady. Indray ariko. Raha eto ambany dia aloha dia tsisy any orinasa io intsony e. Saingy tsy haiko kosa izay any amin'ny toeran-kafany. Izany very papa? Na taloha ary ve? Fa ataon'ilay inona nefa izany e? Papa, mba mingavy. Aleo aloha izany mba manontany amin'ny papa e. Dia papa kosa mamaly an'izay zavatra fantatra papa. Hita mihitsy le tia hoe pôlisy. Ny tena marina dia izao e. Mihaino amin'ny papa? 20 taona lasa izay a. 5 taona teo angamby alahy tamin'izany ka rariny raha tsy mahafantajavatra. Zavatra inona ry papa? Ny tantaran'ity orinasa ity. Ka tsy tia orinasa fanambinana ny papa aty any iny antaniako e. Fa le orinasa manana. Eny e, ho avy amin'izay ihany tsika. Tsy azoko. Aza tapahan'ny lahy aloha ny fitantarako e. Azafady ary papa. Toy zary e. 20 taona lasa izay ho amantsy lanina ny vanan'ity orinasa ity hoe orinasa fanambinana. Novaina? Fa iza taloha ka? Orinasa manana ity taloha. Orinasa manana? Ie. Tsy azoko. Ka efa izay nambarako tamin'ny lazaiko. Orinasa manana tokoa ity taloha dia nivaina. Azoko fantarina ve ny antony nanovana azy? Tsy maninona. Rola izay ny tompon'ity orinasa ity tany am-piandohana. Dia Zasy Rapanarivo. Namako atr'izay io a. Niara lehibe, niara nianatra dia niara tafita ihany koa. Dia nikambananay roa lahy ty orinasa ity ka natao hoe manana ny anarany satria ahitana ny eo avokoa ny anaranay. Izy Rapanarivo, za kosa Rafatromanana. Ay ve. Taty aoriana nefa nanapa-kevitra Rapanarivo fa anangana orinasa azy maleo tena tany Tomasina. Dia tapaka tamin'izany fa ny vola tombom-barotra rehetra sy ireo tahiry tany amin'ny banky no nomena azy fa ny ahy kosa dia ty orinasa ity. Ka no ilay orinasa efa nasa amirery dia novaiko hoe fanambinana ny anaran'ny orinasa. Mazava amin'lahy amin'izay. Mazava ka. Dia inona ny anaran'ilay orinasa naoriny Rapanarivo tany Tomasina? Dia mbola avy io lio amin'izao? Samy nahaleo tena tanteraka izay amin'ny rahalahy. Izy tany, za taty. Ny finamanana kosa ny toy saingy ny fanalavitra moka dia ny telefona sisa ny fandraisana. Fa raha ny hainiko tamin'izany dia 2 taona taty aoriana an'io dia mifindra tany ivelany zareo. Toa hoe nanorom-pinerana any mihitsy hony. Za mivery papa. Dia tsy miverina teto tanindrazana intsony izany zareo? Tsy miverina intsony zareo. Tena nifindra mihitsy moa izany e. Toa hoe nahita asa tsara tany mihitsy hony dia tamana. Na ay an'ela ity izany sakaizako izany ny mpanany. Za ve? Zara moa tena nalahelo mihitsy raha nolazany fa hoe andeha izy tamin'izany. Dia tena tsy fantatry papa marina izany ny antony fanapa-kevitra Rapanarivo hanangana orinasa hafa io? Ka araka ilay nambarako tamin'ny lahy teo dia hoe mpanana be raha-panany e. Tia hampiasa ny vola maly teny izy dia izay ny antony nandehanany. Moa ihany koa tia niady rero ny ahy e. Ay ve izany ny tantaran'ity orinasa ity. Dia hono ary papa? Miano any lahy. Fantatry papa izany ty lehilahy amin'ny sary ity? Ty? Ao e. Hito e. Raha edy. Sa tsy raha edy ty? Izy mihitsy io ka. Monsieur Edmond na Ngara edy? Fa taiza no nahafantarany lahy Ngara edy? Papa zao mety mahalala bebe kokoa ny mahakasikasiko. Fa taiza ty sary ty? Dia inona koa ny antony mahatonga lahy ny tany mahakasika azy? Tsy azoko mihitsy a. Aleo ary aloha andamindama vetivety any am-piasany. Dia any an-trano sika sy papa miresaka tsara. Sa ahoana? Eny ary, iala ihany io. Ok, lasa aloha izany. Mazotoa papa? Eny letsy a, iala koa. Fa misy inona ary? Dia inona koa ny mahaliana ny tovo amin'ny raha edy? Sa ve mety mbola ho toy an'ilay fanjavonana 20 taona lasa? Enona no andry? Elana naza dia izay arosiny lahy mety amiko daholo. Ae, mety daholo izany izay ataoko a. Eny ekia. Dia ataovy zavatra mahavoky fotsiny fa izany iny nona be e. Raikitra izany e.
Garçon, azafady. Mba ataovy an'ity seny anay mivady azafady e. Io lanitra re. Fangatsy hoe nao nandray ny malalako e. Ampiana jus indry. Eke, ataovy citron. Zany no miletsy e. Tena na ataovy garana. Dia azo atao an'le matavy be reny le henakisoa a. La tiako. Ka za tsy tia an'ireny matavy be reny kosako. Dia ahoana kery mety. Vaovao indry. Efa nivoaka tamin'ny maraina ny date de stage. Ay, tsara kosa zany. Dia eto an-tanàna ihany ve? Ny Mahajanga. Mahajanga? Ia. Fa maninona koa no lasa lavitra be ihany ki? Ka ny zarazarainy izay dia tany nisy ako. Sady mba manao vakansa koa lesy a. Dia za kosa zany mba ahoany e. Misaotra lesy e. Sady mazotoa aloha ndre. Ya, merci chérie. Tela koa. Eny aky. Dia oviana moa zany nareo nandeha? Sy tiany andehananako. Fa ny farafanaterana ny raporo amin'io tapaky ny volana ho avy io. Ay, dia ilozana indray zany zay. Ilozana ahoana kory fetra. Sa eraka amiko ela. Andoko. So dia tsy havita stage ao ny malalako raha makany amatsy. Fa hono tokoa ary mioty. Hoe ahoana izay? Mba isa marina moa ny anaran'ny dadanareo iny. Rafatroko. Eny, fa ny anaran'ny feno ka. Fa ataony lahina koa nefa ny anaran'ny papa feno e. Ay, ndry koa. Raha fozako kosa veky dia tsy mba tokony ho fantatro ny anarany a. Ay ve. I Alphonse Rafatromanana lesy a. I Alphonse Rafatromanana? Ino a? Fa ina koa tena taitra be alahy. Ka ohatra ny anarany efa hoe henoko fotsiny zany. Ay ve. Ka papa koa ne efa nisy fotoana ny latsaka député. Dia mety hoe tamin'izany nain'olona ny anarany. Tsy haiko. Mety hoe izay tokoa angaky. Alphonse Rafatromanana. Dia inona no dirany Rafatro amin'ny lasako? Relanitro, inona re ty e? Variana be ne lahy zany e. Fetra. Azafady. Ary ndry koa tao tsy misakafo mihitsy ariko. Jereo ane mbola kely foana ny landry e. Fa ahoana? Sa tsy tindry le loka? Tiako ka. Fa za rehefa sady miresaka misakafo dia tsy dia malany firy. Vokiresaka ve? Ngamba. Fa zody koa ary fetra. Hoe ahoana ke? Ary mba sady misakafoana ihany moa e. Mahakasika an'ilay tantarany lahy. Tantarako? Maninona ny tantarako? Zaho a mahita hoe maninona ho alesy raha tantaraina mitovy ilay tantarany lahy. Tovo? Fa inona no mahatonga andry miteny an'izany? Ka hitovy ane polisy e. Zany ve ry mioty? Ie. Sady nianatra manokana momba amin'ny fanadihadiana miafina tany ivelany. Ay ve? Tsara kosa ki zany ko. Andao lesy tantaraina aminy tantarany lahy. Inoko fa nampy an'lahy izy. Ka inona ki trangy efa ely? Tsy efa ho 20 taona lasa zay. Ka sao dia mba manana vahaolana izy ko. Aizo nahafantarany lahiny zany. Aleo eto amin'ny salon tsika mianaka ny resaka e. Sady miotiko iny ve tsy lasa matory. Tsy maninona. Mianam-papary ahy. Toy an'ilay resantsika tany amin'ny boroteo iny ihany. Le resaka raha edy? Ie. Fa inona ny anton'ireny fanontaniana napetraka lahy tamiko ireny e. Dia taiza ihany koa no nahazololahany iny sary iny sy ny sisa sy ny sisa e. Sawary. Tsy hita io olona io a. Ary araka ny fanadihadiana natao dia tao amin'ny orinasa manana no nahitana azy farany 20 taona lasa zay.
iza nilaza tamin'ny lafa tao amin'ny orinasa manana no nahitana azy farany. Ny vadiny ka. Fa omary papa? Tamin'io fanjavonangara edy io, dia nanahoana ny fanadihadiana natao taminao tamin'izany? Maro tokoa ny laza fa ny orinasa manana hono no tao ambadiky ny raha fanjavonana iny e. Saingy tsy izany nefa. Fa? Toy izao ny tantara. Rehefa lasa Rapanarivo dia zarery ny lehibe nitantana ny orinasa io. Mpitahiry vola efatry ny ela taony Asandra edy ary mbola nitohizana io taty aoriana. Indray andro nefa nisy olana niseho tao ampiasana. Olana inona ary papa? Nisy fanjavonana vola be tao amin'ny orinasa. Tsy nino anefa hoe raha ediny tao ambadiky io ka nanao fikarohana manokana. Dia nanao ahoana? Fantatra ihany fa raha ediny nanodikodina le vola ary naika an'izany izy. Dia? Piasa anisan'ny tena nafaposina finaritra raha edy ary tena tsy napoziko mihitsy io zavatra nataony io. Tena tsy nety mihitsy ny saiko e. Dia inona nataona tamin'izany? Sa nitory? Tsy nitory azy ka. Fa naninona ary papa? Nalahelo azy indray ka ny anina nataoko dia nandreoko azy tsy asa intsony tao amin'ny orinasa. Sa very papa? Dia inona ny zavanitranga ka nahatonga azy hita tsony? Raha ny hevitra izay nambarako tamin'ny polisy tamin'izany dia hoe mety nanaraka an-Rapanarivo eto mon ka any fomba hitany alana tato amiko dia io fanodikotonam-bola io. Ko inona ary moa ny olana raha tonga dia niala fotsiny dia nifindra tany? Ka sarotra tany ny tonga dia hiala fotsiny tamin'izao angambe, tsy haiko. Dia ho izany tokoa ve? Dia avy izy nanaraka an-Rapanarivo tany ivelany? Ie. Dia inona izany nahatony tsy nilazany an'izany tamin'ny vady aman-janany sy tsy niverena intsony koa ka? Za nahita hoe mety nisy hevitra ambadika ihany ny an-Rapanarivo. Hevitra ambadika ahoana ary papa? Mety hoe nanao aferafafa tany ambadika tany Rapanarivo fa tsy niteniteny tamiko. Tsy haiko, mety afera-maloto io. Fa inona mahatonga ny papa hiteny an'izany? Mpitsiratsira vola be Rapanarivo ary tena nampiaiky ny maro mihitsy ny fananany. Soa ihany hoy za tamin'izany fa tsy niara niasa intsony izay mirahalahy. Dia mety io Rapanarivo io izany tao ambadiky ny fanjavonana ngara edy? Tsy lavina. Saingy efa nanao ny antsio zavatra ihany ireo mpitandro ny filaminana tamin'izany nitady izay fomba rehetra ny karohana ny marina fa niala maina e. Fa hono ary papa? Io Rapanarivo io va nanambady? Ie, nanambady izy ary kabanareo lany zanany. Zany ve? Dia ny antony niaraka tamin'ny daholo izany? Mazava ho azy. Ary ny tena olana koa dia ty e. Tsisy teto Madagasikara daholo ny fianakaviany fa tany ivelany daholo. Any ka sahirany ireo polisy nanao fanadihadiana ny amin'ny mety toerana ny findrany. Na nitaniana teny amin'ny aéroport ohatra? Tokony ho hita teny mantsy ny tapakila sy ny toerana nalehana? Tsy nahitana teny e. Fa raha ny nambaran'ireo polisy dia hoe mety nandeha fiaramanidina manokana hono izy. Dia mety ho izany tokoa ve? Tsy zavatra tsy vita amin'ny vola letsy ary rehefa io no manjaka tanteraka dia mety ahavitana zavatra tsy ampozina mihitsy indray. Marina tokoa izany papa. Saingy ny madinika no mampalahelo. Atao ahoana e? Tsy hita izay atao. Misaotra betsaka ary papa tamin'ny fanazavana nentinao izay. Mety hanampibetsaka amin'ity asako ity mantsy izany. Tsisy fisaorana letsy ary andao amin'izay koa tsika tory e. Tao vary ndresaka teto fotsiny tsika mianaka. Eny tokoa. Soa valina ary papa e. Misaotra letsy dia lako. Fa iza le niantso an'lahy teo? Ry dada ny antso teo e. Zany ve? Fa misy inona hony? Totra ny ova tampoka teo ny endrikela? Mararo ny aky mama. Fa naninona ry aina? Tsy haiko fa ny anjera tany am-panasandamba hono dia mivonto be ny tongony. Zany ve? Loza koa zany. Dia efa nanahoana hony? Efa tsy dia naninona hono araka ny fitantarany dada azy teo e. Ay kosa. Nefa toa tsy mino an'izany ny saiko aky rafaka. Fa ahoana aky? Hitako hoe tsy tia anakorotana ny saiko fotsiny dada dia mody miteny hoe efa tsy manino ny mama nefa izy efa nahazo azy taony iny ve ky ny anjera dia ho vita moramora. Ka izy ary zany efa tsy dia maninona honiko. Aiza moa ky ny alalana zenysio tany tena tsy maintsy makany ary rafaka. Tsy milamina amin'izany mihitsy ny saiko. Dia ahoana ny fianaran'ny lahy amin'izany?
dia tsy maintsy manapaka aky aloha sady nareo sy faly koa nge mbola eo dia mba nareo indray moa zany mampianatra rehefa avy any ela ihany io ko teo oviana ny anaingy raha afaka pitso ngambe sady rehefa sabotsy koa no mba misy fiaramidina any ay teo oviana zany lahy no miverina Sary ty mbola tsy lasa akory dia efa ny fotoana iverenana sady ve ny anontany indry elako ka so dia elabe antso iny elako tsay to malahelo sahady rotony ao akefa rona 3 volana ihany any any dia miverina manina to taitra vendry ao ary fa herinandro ihany ara ela indrindra dia miveriny ko labe zany ko sady izy koa nge hoana efa hoe tsy dia maninona moa fa maninona nefa lara tsy mandeha chéri kosy sa hiaraka amiko andry elavy adaly tena kosa no ataoko any mba mandehandehako sady mety ho sitrana tampoka koa mamara vao mahita amin'ny vinanty vavany mararany izy andro malaly izy latsinao mandreraka ka tovy eo ihany ne ao ary fa 2 andro ihany any hijanona any raha tena efa tsy manino mama dia miveriny zany Vehivavy ato samba bonjour ela sambasamba hoana koa salama tsara ke ka raha tsy mianatra dia miaraka mifetraka tsy mba hita mipetraka trano mihitsy ela koa zany fanga dia andeha foana kosa mba mijanona koa indraindray raha izay indray anga dia tsy hifaka dia ahoana ny fiarahanao milamina tsara lamina tsara loatra eto pahapahana ohatry ny tady anakorotana ao anakoa hitako ohatrany tsy mankasitraka amin'ny fiarahana izany izy ko fa angamo tsy hoe fananaiky indray papa hoy ela volona zay ko azy ara ny tantara ny fetra tonga dia ny safoka be izy ko tantara ny fetra ahoana ka ny mombamomba ny fetra dia izy fanantenana tanteraka hono izy so dia mba tsy zana noho ny sy ny sisa zany ve aky fa ngahony tsy fankatarana ka nitovy lahy ty vavy so koa re lahy mitovy hevitra aminy vazivazy zany akia fa zao tokoa ary tovo hoe ahoana aky ela marina ho so dia mba afaka manampy any fetra fa manino fetraka mampalahelo be ny lesy ny tantaran'izy iny ay ve nareo menadam mbola ato bonjour papa no veriko efa lasa bonjour aky zanako efa andeha mihitsy afa nahita ny chambre mioto ny vo dia nividy kely dia ahoana zavatsara ny zanako vavy ary andeha koa nga papa zany efa tara ry ako ndo raha hiaraka ry tovo tsy tonga fiara koa mantsy za io ndao ary zay kibavy amin'ny manaraka toy izy ny resaka teo ok lesy Masitondry? oui zay ke piskeliny papa endry tsara ok papa fa manenina koa ary ny telefonina miotony tsy mandeha zany efa tsy aiky ilaza aminy hoe tsy tratrako ndra le fotoananay rampitso tsy vitako teo tsony le moto an'olona ka tsy maintsy fitaiko maraina fa hoentina monjo mary azy amin'ny sivony andraso indray hoe andramako tena tsy mandeha mihitsy ny telefoniny dia ahoana izao any anefa manantena be eo ho avy enina koa ary ty ny asan'ny olona ihany koa anefa tsy maintsy ho atao ho tezitra be nefa zao iny raha tsy tonga any aleo raha nga SMS no alefa hitany foana iny rehefa mamelona telefonina izy zay fa iza ihany ko ary fetra efa mivalo raha sasany zao ny fotoananay nefa mivalo hoe dia mbo te azo be angamba
Mahakamo nga ty telefonina simby ty ka. So tsisy fampiantsoana anontaniana hoe fa aiza. Mba somary natsoka amin'ny taxi vanina. Sady remy izy. Efa iniko sisinika. Ie, tena izy mihitsy. Ary mba fandraisany fomba fiakanjony fiatran-droany izany sady sambany androany nahita azy ny papo kitapo rehefa hiakatra. Jereo ty izy. Atray, ary tsy hitany ary ve zaho eto. Andrasotsy anaiko. Salut Ela. Mody tsy mahita mihitsy Andriamanitra fa ino ty ataony ty tovavy ty. Fa maninona ny tonga dia horoanao fotsiny ohatr'izany Fetra koa. Olo tiako ve dia tsy horoako. Tena mpivary teny tyrena fa mitandremy lahy. Fetra ary miala tany koa ianao fa matsiravina ka. Fa mivazivazy amiko ve lahy zany fetra. Ary aza mifampitazitazina ary kala fa matsiravina. Andray. Sady tsy fetra zany koa ny anarako hoe. Fa inona retina azo anao ry fetra Ay hoa Sasa le tsy tratratso. Sy mba ngela telefonako e. Tena azafady ekia. Zao ry madama kely manaja ianao tena. Mba vehivavy ohatran'izao ihany dia fivarota-tena no atao. Fetra. Andray. Fa inona reto lazainao e. Sao dia mba tsy hainao ary io. Hita mihitsy ny mampisoloky an'ity. Mba mahalala menatra raha matoa kely ty Mifona ry fetra raha ny zavatra nampalahelo anao nataoko Mifona. Tena fa fetsy be ny sipety Antananarivo eto dia ty zao mihevitra hoe anaika azy tsisy ane zany. Tsy sambaka hainao amin'izay ranomasy eo ry tovavy manina raha mitady asa hafa e. Ndraiky io sary fetra Tsy fetra zany aho Fa za nefa naninona anao e. Asa tao an'izao koa sary fetra fa tsy zakako Mbay e. Mbola tia an'lany ahy Fetra Mbay aza mpitsaliana re za Fa iza moa milaza taminao fa mpifankaty tsika e. Ty tena pisoloky mihitsy Ary zaho aza tazitazomo ohatran'izao tompokalazy. Ianao ve ataly sady tsy fetra zany ho any anarako averiko aminao impiry ary zany. Hita mihitsy amin'ny mampisoloky ianao. Tsiry fetra. Tao tsy mety mino misaiko. Dia vitanao ve? Ninone tena aloha miala eto angana rangafa sao dia lazain'olona fahadaly eto Sindraso ty misy vola kely ry madama dia hovay amin'izay mifamindra fa tsy tsara. Olona mba ohatranao zao ihany dia mivary tena. Inona ianao? Rehefa tsy tia atsony ianao ry fetra dia mitenena. Sady ampitsaliana ohatran'izao Tsy tianao ahy e. Olona ohatran'izao ka ataoko inona. Ary mba ianao andehanako ka vehivavy adala. Fetra. Mba ianao e. Andray. Tsy nampoziko. Dia sanao ve? Tsy vany ianao fetra. Anody anao zao. Veloma mandrakizay. Sindana mihitsy mialany e. Sendra nahay azy tsara zay ianao. Iaina ny ety e. Dia mba mova amin'izay e. Io fa tsy naray lapa. Jereo fa tsy hitany hatramin'izay any hatrany tongony tsony. Efa mampalahelo indray. Ary aloha koa rangahy hiala eto olona koa reto mitangorona be. Tena tsisy tandroka marina ny ratsy nefa ny le simba ohatry mba manja ihany Ody, fa inona koa ty nahazo anao avy any ry mioty mioto fa misy inona? Ino ty mampitomany? Tsy nampasiko ry papa. Tao tsy mety mino ny saiko. Tsy azoko, fa misy inona? Areo ka aloha zay le ranomasy hoe jereo ty loton'ny akanjonao. Fa nisy ady anga? Fetra ry papa. Nanino ny fetra? Sa maty? Tsy te atsonoana izy. Tena tsy naposiko ry papa.
Tsy kosa za iaro aly fanahiko efa impiry moa laza tamindry hoe bandy tsy milamina ho ahy iny. mbola tiako izy ro papa. Tsy te saraka aminy a papa. Inona no ataoko? Mioty fa izy ane tsy tia andry e. Okakizay zanako okzay le lahy be dehibe eraky ny tanàna io okzay. Kivy ary papa. Andray rery fetra mijaly a. Mbola tena tianao ny ahy. Tena faly sahirana ty. Saingy mioty ndray ty no mampalahelo. Okakizay mioty okzay ho aleo izy andery fa tsy tamany e. Sady soa ihany koa ary nareo mbola tsy nindroso. Fa fandramaso de no avy no andeha ho banjinina ty zanako raha tsy tia izy manina raha tsorony fa tsy zany nalainy baraka teny mason'olona teny. Nalainy baraka ahoana ty? Mafy tena tsy napoiziko ro papa. Okzay aloha le ranomaso inona ary ty? Mba hitondray raha mangatsika ny vera ty anera zay azafady e. Mitinoa aloha indry de tataro milamina e. Lazay mifampivarotena hony mba mahalala menatra tsy mahalala tsy tiana hony tsy zakako ry papa. Maninona tsara? Zany hony sady natositosika ny vazavazainy mafy hoe mba manaja hony tena fa mba vehivavy oatra n'izao ihany. Kay kosy de indrindray very nataony an'izany. Tena tsy manaiky an'izany zay la oatra n'indray ve nanambanimbany zanako ohatr'izao ifakahita kely tsika. Aleo aloha torokely ry papa fa marary be mifoko sy ny saiko. Ndao ary mioty amboary tsara ny saindry ndry ane vehivavy milay e. Aleo fa ho anay ny sisa e. Hitany lahy kely ny azo anary le fetrafetran-dozy iny. Ny zanako ny tsy aizalina miaina ary le olo tsy mitovy. Fa misinda indray ry papa. Manino indray mioty? Ao amin'ny sambrany eo indray tomany tsy ampanginonao. Mijaly le tsy ny zanako iny mitovy. Zany very papa? Fa inona indray ny zava-niseho e? Ko inona indray moa fa tsy ty resaka fetrafetry ty e. Papa, fa maninona nefa raha mba mandevitra kely e. Mba haikeo reny safidiny fa mampalahelo izy e. Le zalahy ty tsy alina akory ny zava-niseho nahazo an'ity zandry lahy ty koa hoe mandefera. Miaina papa ary ahy. Nipitehan'le tsy manjary iny ny anabaviny lahy e. Tsy azoko. Nipitehany ahoana? Tsy haiko, mety manao fotoana tany angamba izy roa de toy izao ny zava-niseho. Misaotra ny endrazay Ay le tsy vaniny ty. Mahazo amiko landro any. Midone aloha ianao ry papa. fa misy inona zareo Mangina koa ialahy e. Tsy azoko. Ary angatsy ao mioty. Ataon'la inona sa mbola tsy ampy an'lahy ihany angany nanovana azy. Ka nosa le ty lahy. Ka nosa vehivavy ny tsy aizalina miaina. Fa mihevitra ny tena lahy iza mihitsy moa zany lahy io Kalma ihany aloha ry papa. Sao tapaka lalan-dratsy fidiny io. Tena tsy azoko mihitsy ane zany zavatra lazainareo azy zany. Zavatra nataony lahy vely ty de izay indray ny anontaniany lahy. Zao ry zandry rehefa tsy tia lahy fotsiny izy de aza-pijaliana. Tena tsy napoziko hoe ialany na vita andreny e. No very fomba bandy milay ihany lahy kaipozina. Ray lanitro fa misy inona azy. Fa zany efa naninona e. Tsy nifananiko ane reny e. Tsy nifanaininona tsy mifany anina. Fa adala zany zanako amlahy. Sady izy ane namony telefoniny e. De zay resaka tsy fahatongavana ve ny anton'izao rehetrarehetra zao e. Tsy vany lahy ry fetra. Tokony rehefa tsy tia lahy izy de nitsoro lahy fotsiny. Fa tsy nalaina baraka toy reny. Fa inona nefa ny rasa nataony an'lahy? Tovoa. Tena tsy misy azoko mihitsy mariny e. Fa tsy tiako ahoana moa mioty. Aleo mihitsy ay resaka aminy aloha.
tena maizina amiko tanteraka ny zavatra rehetra. Aiza mihetsela mahereo sa mbola andeha ampitombony ratsapondray. Mila miresaka mita zao e. Teny mbola tsy miakatra am'lany fa tezerako rofetra de miangavy alahy ivoaka. Tovo Eno a, tsy ilaiko ela mandalondalo ty tsony. Ny tia an'la tamin'ny fony tokoa izy sainga soparany lahy. fa mivazivazy amiko ve nareo zany? Lasa elahy lasa zao nefa tany reny fa tsy miala am'lahy raha maninona zanako. Eny ary velominareo. Tena maizina amiko ny tany aman-danitra. Za ve tsy dia atsony mioty. Tao tsy mihina an'izany ny saiko ka. Fa inona daholo ary ny zavatra reko androana reny. Mioty. Ohatrany tsy mety mino ny saiko hoe tsy dia atsony ry ka. Fa dia inona loatra reny ny antony. Sa ve tsy dia nisy mianaka ny fiarahanay ka nataon'zareo reny mba hanakana anazy. Mioty aho. Tena mbola tiandriany ahy. Marina tokoa ve fa tsy dia atsony ry. Na ninona tsy nilazaina tamiko mivantana zany nefa dia mety le zato tonga tamin'iny fotoana ny fanaovantsika iny ve ny antony izao. Na nenenako ny tsy nandesangy tsy vidiny any fa dia vitaninona loatra reny aty. Eny mety ho anjarako tsony angamo zany fahasambarany zany. Nendra velo aiza renao ampahery aho. Mijaly loatra ty zanako ao mahantra. Le olo tiako ny heveriko anome an'le fahasambarana izay tsy mba nananako koa ty lasa. Miangatra kosa ny tany. Mioty aho miverena re. Tsy kosa tao tsy misy dikany amiko tsony ny antony velomako. Tsy onna mihitsy ny foko raha tsy mioty mihitsy no miteny amiko hoe tsy tia antsony izy. Inona ny antony tsy hamelomany telefona. Ary nanina ihany koa izy ny tsy nanaiky ny ao anatamiko. Inona marina ary ny tena marina. Mioty ihany no afaka maly an'izany. Dia ahoana nefa ny fomba iresahako aminy. Za ty tsy mahazo makany. Ny telefonany ihany koa tsy mandeha. Andriamanitra ampio ahy. Mbola matory ankara liseo ry aina? Ie, avy nihinana ny lela sopy teo izy dia niteny hoe tia atory. Ay, raha vao mpanotra kosa efa ho avy eoko. Fa mba mahaiko aloha iny ramatoa iny kely sisa no mivoto amin'ny tongotro mama dia ho afaka. Mahabeky ny olona maro mihitsy iny ramatoa iny tena mahavarina mihitsy. Indra tamin'le tanany lita kely ny valina 5 anjera teny ambony hazo be iny. Zany very dada. Misy tokoa ny olona dia manana fahaiza manao tsy takatry ny saina mihitsy fa hitantarako zavatra marina ho dady. Zavatra inona le ty? Le zanidina tatino tranga natsikaiky le izy nefa to mampalahelo ihany rehefa tena ny diniany. Fa inona le zavanseho? Malomaraina le za aloha ny vidy an'le findainareo teny Analakely iny miseho ny tantara. Ie, efa tsy mianatra tsony ny tovovavy ny arivo fa dia andro maraina be iny nefa mivary tena sahady. Marina hoe le roa? Eno sady fetsy ry zareo mody milaza ho mafantatra be anao mihitsy izy. Zany ve tsy pisoloko ry aina? Tena pisoloko mihitsy nefa ny le tovovavy ry dada ka mba azo lazaina hoe olona manana ny maha-izy azy ihany sady tsara tarehy Kongany ratsy mifidy tarehy. Elany mila mitandrina. Tena marina mihitsy zany ry dada. Dia zao le izy
lazay fa olo tianony a sady nandohalika mihitsy any izy ry dady miaraka am'le mody mitomany tena mahay aloha izy ka ty filazany lazy ko raha tsy nitangorona teo aza nge ny olona marina raha tsy nidakako mipitika teny amin'ny arabe teny iny aza mampimely etsy a tena marina izy ary zany mba mampalahiloko fa ny tena nagaga koa de tsy nandraisana an'le volana tolotro asy nefa ne 4 alina ariary fa so ihany koa aloha sy niraisiny any le izy enjana ndray zany a ary andeha aloha jereo fa misy olona zany e ay mety raha vao mpanotra angamba zay aloha ary izy io andre misaotra lezy a voasaka hiantsondra zay mihitsy ah io ny andro koa mafana be tsisy sarana kiba avy nga ela tsy miasa tsy de biasa be de naleoka aloha tsy nandeha sady mba malala fanginana andriato e de misaotra lesy toa efa ho tsara ndry efa tiany tanteraka izy efa miezaka mihitsy fa nysaiko anyeritovy tena tsy mino mihitsy hoe hifetra ve no nahavitandreny ka laza koa ary tsy nanapo mihitsy ane saingy nirasy ekipa avy tsikely lalana so ihany koa tsy tafiditra vo sio ny toetra ratsiny a eno a lesika tena disy fanantenana tanteraka to tsy te hity olo-ka fa-tso mofoko ndry koa zany raha iraika iny tsy ty a nitotoko batavy a sady olona manjakely io no manam-pahaizana ndry ane vehivavy ry mioty e hitandry iray no lasa de folo manontany zato mihitsy aza moa e tovoko ka fetrany alesy afa mihitsy saingy izy tsy ty andry ary adinoa ihany zany koa zany anaran'izany ka eny ary sady za koa mety andeha rapitso andeo aizaky andeha hanao an'le stage any mahajangako ay tokoa moa tonga de vakansa vita ho azy ny endrezanko iny lamoa sady aleoko mihitsy aloha lesy miala kely eto ka mety mihitsy akizy zany ny ho avy amin'izay mpanjinina sady efa fotoana mihitsy zao fa zao tokoa ary tovo a tandre milazalazany lany fetra zany a fa za ve adaly raha tsinona keko sady angakoa moa zay mifanerasera ka sao de manontany an'lahy izy ko de teneniko hoe efa lasa ranaraka vazaha izy ko am'izay tsapantsara ma fialany mahatsara be mahita teneniny zany raha olona aiza koa aso zay lasa mifasaha eo fa zao marina ho alesy a mba hijereo telefônina vaovao fa simba le ana fa simba nanina ky sa nianjera tam'le savoritana tena lakely ialako mbola tsy teny ary le izy de fa simbako tsy nety velona tsony le izy vazivazy zany akia ok aleo rehefa le za mandalo eny am'vily iny de tondrako ndre ary merci zoky hoe sady ny piso kokoa nge ho soloko e angavery tsy te ampiasa nintsony koa nouvelle ville izy aiza tiako mihitsy anareo amtsikitsiky ohatr'izao ty sanandroko ty ndriany milay eno ay tiako be koa nge lahy tsy nandeha tsony le numéro de ho sanatry ny soloany vaovao ve le businy nzay akery mehody de tabaka tanteraka tokoa moa zany amintsika to tsy mety mionina ky ny foko rylay toka koa za manao loatra kia hitako tsy mandeha mihitsy rehetra atao fa to any aminao foana ny saiko hoe lasa ho malo ny mitosy enona moa zany fa de tsy maintsy makany koa elary fetra indrindra raha te ilamy mansaina anangandroany ariva ihany raha mbola matratra tomobile de ahoana nefa ny fomba hitako azy ihany adino kokoa moa no nanontany an'izay eno tonga rangady any amin'ny hopitaly no anontaniko tsy maintsy any amin'ireny toeran'ireny no esany de hopitaly aiza nefa za ho tetezina daholo zay hopitaly hita rehetra ao Mahajanga
tsy rarahako rangaha zany a. Mila meona mioto fotsiny ady izay. Mody aloha zany zao mametrapetraka ny asa amin'zala. Dia maka an'izay zavatra rehetra mety olaina ihany koa. Mahireza ilay servetra. Vita an'lahy io raha tena sarobidy amin'lahy tokoa ny valiten'ny mioty. Dia nitenenany hoe tsy dia atsony moa zany ty matimatisako ty. Mafy le fitiavana ka. Tena tsy maintsy manainga ara-pitso ary dada. So mantsy tsy maharaka eo ka fisahirana amin'ny fanadinana. Elahy nefa nytenenina hoe tsy voatery akaty fa ny sisika foana e. Aiza moa ny ahafantarako izay nanjoa mama taty e. Sady tsy ny lama mihitsy koa nge ny saiko raha tsy hita masiko hoe io mama fa tena tsy maninona marina e. Eny e, sady efa lasa koa ne zany e. Zany koa ve natao ampifamaly atsika mianaka eto. Eny tokoa. Fa zao ry dada, tsy voatery makeny amin'ny rahatrema intsony nareo rehefa iresaka aminahy fa iny finday nomeko anareo ihany dia efa mety e. Tena misaotra betsaka ny lahy mihitsy aloha nitondra ny ty e. Mba ho afampasarana indray izay mivadiko. Hitany ihany matsy le lalana iny ko. ka zany mihitsy. Sady mba tokony samy manany azy koa e. Makamy be mantsy le miteny hoe mba ome kely vetivety any dada ange ty ry dada mifaly e. Le kely ty koa. Zay ary le zava-misy ka inona ary ny atao e. Dia hony tokoa ary aina. Hoe ahoana ry dada? Oviana indray zany lesany vao mody aty. Mety amin'ny fialan-tsasatra lehibe io ka. Vita mantsy io fanadinana ray farany io dia tapitra ny tao-pianarana amin'ity. Ay, dia ataovy tsara ny fianarana ry aina. Eny dada. Aza mandefa fisainana be aty fa ifantony ihany e. Eny ho ay e. Fa na izany aza dia aza dia hanafenana be izay mahazo anareo aty ahy e. So mantsy mba mahita vahaolana ihany indraindray. Eny le roa, rehefa milaminy lahy dia tony ny aty e. Za mihitsy ry dada. Fa zangamba aloha ry dada andeha ka. Mbola haka an'le zavatra faly ariana farany eny amin'ny zareo manko a. Hiala maraina be mihitsy koa dia sao dia tsy tafavily intsony. Ndao ary sady reto koa ne efa ho vita e. Tonga dia an-tanàna zany a. Ie, zay fa lasa. Mba hanaovy kafe iray ne madama. Dia sy mofo anankitelo. Sotra. Dia aiza ho aiza amin'ity tanàna be ity moa zany ny hitako amin'ny mioty. Mba lafo koa rangano efa nefitra aty ka. Sy adony roa kely nijanonako tao amin'ny nefitra iny moa dia efa ohatry iny. Sao dia verindra rehefa mitovy amin'ireo vahiny efa nivelan'ireo daholo angamba ny olona. Mila mandray fanapahakevitra ilary fetra. Olany aty vetivety mantsy reto vola hoentiny reto raha izao no mitoy. Nefa le olona tadiaviny tsy hita hoe aiza. Lany ty. Misaotra betsaka madama. Ty mivolanao. Aleo nakana posety dia tonga tena amin'izay hopitaly hitondrany male. Oe, azafady madama kely, tena azafady. Fa ianao ve tsy mijery e? Lalana malalaka be io? Oe, toy iaina. Tena azafady ry sea. Iaina? Fa tonga oviana lahy? Fa ahoana ry sipa? Fa manina ny tonga dia sakambinina ohatran'io? Saika anao surprise ka tratrako. Matoko e lahy. Ao ianao fa ianao ty ve adaly. Ory iaina. Ary melahy tany fa mahatsiravina ka. Azafady fa mbola tsy hividy a. Io indray lasa ny sangisangy ratsy ny lary aina. Vao tonga mihitsy angano malalako izany. Ane? Tena makoreliny ty. Fa ahoana e? Ianao zany ane tonga dia mahafantatra be zany nefa nareo ne tsy fantatra hoe izy. Zay indray e. Sady tsy hainy zany koa ireny anarako fa hifetra. Ary aza mifampitazotazona oatra nefa mahakamo sipa ka. Raha hita mivadiko amin'izao ngamba dia asa fotsiny. Ory aina. Fa tena matotra ve lahy Tsy zany? mivazivazy aminao a. Sady masika be ne zany olo tiako zany. Iaina. Azafady arakia.
tsy mila vehivavy hafantsony tena mialatsiny ary eo ihany ianao fa lasa Andray ry aina dia sahanao ve azy losanao resa ry aina za nefa naninona anao e ary aza mba sotsotomo mankely ohatran'izany fa tsy tiako maty Sambay ianao. aina sady tsy vanina ay tena mitady amiko mihitsy ve anao ty bandany zary tovavy anody anao zao e aika fitaka daholo zany reny tsy vanina ianao e tsy napoiziko mihitsy vazaha kiriny eny adalaina fa reny be vola fa raha hifetra indray aloha tsy ho azonao am'izany mihitsy azafady ay zany no vavanao eny zako mony adala veloma mandrakizay ianao oay tandremo ro tovavy fa misy tomobily iny tsy tany akory le tomobile de tonga de nirifatra any apity izy vonjeo e olona vonjeo e aleo tonga de hoentina any amin'ny hôpitaly izy ao ianao apiko ampiakatra azy raha misia ao inona indray re ty tena mety manana olana ty sipo ty ary izay ihany koa le sofera naka mipitsabo maty mama io fa natsiaro tena ary maninona moa raha mialato e za angamonina andinona sady samy manana ny olany koa raha nga io izao no voafatopatotra eto oay azafady dokotera azafady tsy maninona ka oay fa hifetra oay mihody ndray hitako ihany ianao fa inona no ataonao aty mitady andriako misotranao Andriamanitra fa hitako ihany no malalako avy aoka tena tsy mena mivadika ianao ry fetra tsy vanina iza kosa e fa za nefa naninona aza mody ataleo e zavatra nataonao de tsy hainao marina tena maizina amiko daholo ny zavatra rehetra nery mihody inona ny tena marina efa tsy am'izany tsony ny saiko ry fetra ahoana nisotranao tamin'izay vita mihody okizay ry fetra mba ianao andehanako tsy hay zao hoe nanahoana izany tovavy ato zany mihody mba miangavy re fetra mba miangavy ianao hivoaka fa hôpitaly any ato e rinona ihany mbola lehanao aty oay tena nondrana eto indray ty eo jereko kely ianao azafady raha hivoaka ny ivelany any aloha dokotera io lehilahy io tsy dia hitany io tsony fetra fa nga fantatrao io lehilahy mpamadika io tsy vanina tsy azo atokisana lasa ianao mialandry aina anody ianao zao efa impiry lazaiko anao fa tsy hainy zany ao ny anarako fa hifetra ary tsy mahalala an'io zany ary mihody tena mbo marina ay dia efa novaina hatramin'ny anarana mihitsy zany rehefa hitanao fa latsa-pity tanteraka taminao dia avy eo elanao tsy vany ianao ry aina tsy matahotra an'Andriamanitra fa inona foana azy zany ndao mihitsy aloha ianao ry fetra oay hiaina mantsy azafady aleo aloha ianao voakato mihitsy toera-pitsaboana mantsy ato fa tsy sambotra mihody eny ary tsy maninona tsisy atahorana keny amindria mety hoe vokatry le fahatairana fotsiny nahatorana andry teo zany ve dokotera tena misotra betsaka anareo fa hony tokoa raha tsy mahadiso hoe ahoana izay mifankafantatra zany ianao sy aina ia mifankafantatra izay fa nareo marina moa mpifaninona ry iza moa azafady
Ravaka dokotera. Za ndray mioty. Faly mahafantatra anao dokotera mioty a. Toraka izany keo. Ary aza asiana an'izany dokotera izany ka. Ataovy hoe mioty fotsiny dia mety. Ka sao dia manahirana ko. Endriko. Eny ary. Tena marina kiry mioty dia izao a. Olo tiako iaina. Saingy efa nisaraka izay. Zany very Ravaka. Fa nisy inona no nisaraka? Efa nanan'olo tianafy izy fa tsy nilaza tamiko. Mety nikarakara ny fanambadiany zareo mihitsy angamba ny nandehana ny tany. Izany fitahany fotsiny. Zany ve ake? Olo tia ny fetra zany Ravaka. Tena ninona no nisaraka? Nandehanany ahoana? Tsy azo kokoa zany ka. Fa hono efa ela zany nareo niaraka? Ny tena marina mpiara-mianatra izay. Mpiara-mianatra ahoana? Ie, ray sapam-pianaranao amin'ny université any Mahajanga izay. Samy taona voalohany amin'ity. Maninona tsara Ravaka? Ino ary inona koa tsy mahataitaitra be anao? Gaga fotsiny tsy azoko mihitsy. Mpiara-mianatra hony. Angamo fetra tsy hoe. Fa tao lasa saina be ianao ka fa misy inona misy zavatra tsy azoko mihitsy. Ninona ny tsy azonao? Le hoe fetra nianatra taty. Izy aza nga hitako tao Antananarivo tao foana ary mifanerasera foana izay tany. Maninona tsara? Eno tena tsy azoko mihitsy zany. Ka iaina zany niaraka taminay teto foana. Saingy narary tampoka hono ny reniny dia izay no nodiny tamin'ny herinandro teo. Andriamanitro. Fa manofy Fa nareo zany mpinamana? Efa niaraka izay saingy efa nisaraka koa. Mandrosoa. Ravaka, nanahoana izany? Tsy nandeha mihitsy ny telefony ndry. Fa inona ihany mbola alehanao aty? Tsy azoko. Lasa ianao mandeha any ka? Aleo aloha izy ry fetrakaina tsara. Raha mety aza elingelenina aloha izy. Fa ahoana Otry. Fa tsy ianao ve le tovovavy tojo ateny Analakely indray mandeha ry? Aza mody mampiresaka eo ry fetra. Tsy zazakely akory ny olona. Izy mihitsy ty. Ve ka dokotera ianao dia maninona nanala baraka tena toy ireny? Miangavy anao ary fetra hiala eto aza korontanina amin'izany intsony ny saiko. Efa hoe tsy fetra zany ho aza fa iaina. Tsy vita ny efa namita ka ianao rena fa mbola nratranao koa ny fon'ny mioty Mioty? Mioty? Iza koa zany Ravaka? Mioty? Ary namitaka anao ahoana koa moa Ay, mbola ato nareo. Lanitra. Oay, mioty. Fa ino ty tany masoko? Mioty Mioty. Voaza kia. Mioty voaza. Ravaka, fananina tampoka teo koa ndry tena torany ty. Ravaka. To lasa anankiroa. Fa ahoana koa ary zaho sa tsy za ihany ianao? Fa hafa zao olo ty raha iana. To lasa misy aina hafa koa ty. Kay. Maty alohako. Fetra. Ahoana kiry mioty miaino andrea? Sao dia manofy ary tena ianao ve io ry fetra? Zay ihany akity Ary izy? Tsy haiko akika. Na za koa ary mba fanina. Iaina. Aiza zany? Kalma aloha ndry Ary maninona ianao no toa lasa roa.
Sany masoko no mandroroa. aha ka na za koa raha kimba gagako saingy tsy naninona velondry teo e. Tsy maninona ka fa ny lohako nohatra ny marary. Ahoe zany ve ka le dokotera koa ry vao matsiary teny io torana koa mantsy izy teo fa ahoana marina aloha zao fitoviana be amintsika zao ry zoky so de mba akamba anamiko ary nareo e. za tsy manana raha lafo zany laha tokana Zahay vao mazava aniko ny zavadrehetra. Fa zavadrehetra inona kia? Eno a? Zay vao azoko ny antony savorivory nisy tamintsika ireny. savorovora ahoana koa e. Iaina zany le hitako teny Analakely indray mandeha ry. Le neveriko fa hoe fetra. De fetra indray le neverin'ny ry fa hoe iaina ravaka. Zany ve? Ritako moa ny tonga de tsy nisalasala mihitsy ianao nanantona tena mialatsy indrindra dokotera mioty Ay ve lalina indray zany marina. Fa ty fitoviana be aminareo roa lahy reto zao no tena mahagaga. Eno aky. Iaina. To mbola tsy mety mino no saiko. nentiny tsy fahafantarana kitsika rehetra iza tokoa moa ny nanam-po hoe hay ka misy olona mitovy be toy izao na de tsy kambana ary. Eno a? Tena azafady kiravaka tamin'ireny teniko tamin'ireny a. Za ve moa nalala hoe mitovy be tamiko kay le olona tindry. Tsy maninona ka. Za koa miala tsiny. Fa andeha aloha ty fitoviana be aminareo ty no asiana resaka e. Ka mety olona sendra nitovy fotsiny ko. Fa ony tokoa ary mioty. Hoe ahoana lesy? De ahoana moa zany ny amintsika? Ny amintsika ahoana ly tia Elahy koa ane tokony mba metraka an'izany fanontaniana izany amin'ny ravaka e. eny tokoa Nareo roa lahy reto koa. De ahoana ki zany ry mioty a? Ataontsika toy no raha ahoana kely sendra nandalo teo amin'ny tantaram-pitiavantsika ireny. Sa ahoana? marina kosa zany tenin'ny dokotera zany e hita mihitsy hoe mpitsabo Iaina koa. Marina mihitsy ki zany a. Sa ahoana ry fetra? Ekenary de atao ohatrany tsy nisy zany reny a. ka zay mihitsy de mba hainareo ry vavy marina ve aloha manavaka anay reto e. Eny tokoa mety tsy hainy matoa reny noho niseko. Nareo roa lahy kosa e. De ahoana ki zany ravaka? Ka tena tsisy anavahana kosa aloha e. Indrindra raha hoe manao akanjo mitovy. Za nefa nahita ninona ly ty nena misy tomboka vatsa soratra hoe FB amin'ny sandry havanana. Andrasony io ary sao de tokony asiana alehibe kosa ary ny ara izany Ka efa io zany no mampiavaka anareo ko. De nelahy zany tsisy. Zay mihitsy. Ary zao vao hitako io soratra efa misandry lahy io a. aiza fa nga mbola tsy niarana toro na hoe niarany lomano mihitsy nareo hatramin'izay Efa hoe mba matotra ho ahy alafa inona ary ty. mbola ka sady any aminay koa nge tsisy ranomasina ohatran'ny aty e. Fa zao tokoa ary zareo a. Hoe ahoana? Da hoe ho jerentsika ny sokajin-dranareo. So koa mba mitovy. eny tokoa mety zany sa ahoana ry fetra Raikitra zany e. Fotamatory Nosoratany Akora Voasedry. novidina amin'ny Ony Miajanirina Vantsoa, niaraka tamin'ny Arliva Lemek Tahinana Antenaina ary Rija. Roland Ramanatsonina ndray feo Anjary Liva ny nanatotosa. Mbola itoy